Mitaky fahamatorana eo amin'ny mpifidy sy ny candidat ny fifidianana izay tontosaina faharoapolo ny volana Desambra ho avy zao. Hoy Andriamatoa Nary Ravonjy filohan'ny fikambanana Grand Pardon. Ity fikambanana ity moa dia tsy mikely soroka amin'ny atongavana amin'ny fampiavana pirenena fa ny okevitra ary. Marina fa andalo fotoana lehibe tokoa ny firenentsika ato dia ny fifidianana solom-bahoaka sy ny deuxième tour eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Mitaky zavatra lehibe ho antsika malagasy zany dia ny famatorana satria fifidianana no atao ary tsika samy tokony ho sarotiny amin'ny safiditsika tsirairay avy. Eto koa dia miantso an'ireo mpifaninana eo amin'ny solombavam-bahoaka. Efa vita iny ny dingana voalohany ny premier tour teo amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay everina fa dia nandeha somatsara ihany. Mitodika ao aminareo mpifidy ao mpilatsaka ao amin'ny solombavam-bahoaka ny tenako engane ka mba hirotsaka mba andeha tsara ary arak'izay evenana anazy keo izany fifidianana solombavam-bahoaka zany. Mitodika manokana amin'ny candidat docteur Jean-Louis Robinson sy Elie Radjonary Mampianina. Nanao hetsika zahay tao amin'ny fikambanana ny fifamadana Le Grand Pardon ary dia nekenareo mirahalahy izany isaorako anareo eto le izy. Dia ny teninay dia tsotra vanim-potoana lehibe eo amin'ny firenentsika io zavatra atrehantsika amin'ny 20 Desambra io engane ka toy ny adinomba lamarina ka zay mandesy tsy orana ary izay mandesy tsy eboebo. Ny tiako ambara amin'izany dia tsotra samba ny eo amin'ny tantaram-pirenena malagasy mba hoe anao an'izany fidinana faharoa izany ary candidat roa no miatrika an'izany. Dikany dia mila fahamatorana eo amin'ny mpifidy sy le olona hofidiany zany. Aokotsika ho sarotiny amin'ny vatotsika ary engane ka mba ampiseho ihany koa fa itsika malagasy dia mendrika amin'izany fifidianana izany. Efa niaiky atsika izao tontolo izao tamin'ny fiodinana voalohany ary mbola hompifotsika ihany koa fa itsika malagasy ny tompony ho avy ity firenena ity fa tsy ny olona intsony no andidy sy anapaka eto amin'ity firenena ity. Ny fandrinay dia ho vita somatsara io fiodinana faharoa io ary ianareo mirahalahy dia samy eo amamasina amin'ny investiture dia hitanay eo fa indreo ianareo mirahalahy mifandray tanana azo lazaina hoe mifanoroka ihany koa angamba azo atao zany. Ny fanirina koa eto dia Nary Ravonjy no miteny mba ioko ny filoha efatra mirahalahy ary eo ihany koa ny filoha efatra mirahalahy teneniko izy dia Andriamatoa Zafy Albert, Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana ary président Andry Rajoelina. Eo ihany koa reo mpifaninana tamin'ny fiodinana voalohany ary eo dia hitanay vahoaka malagasy fa dia nanjaka marina ny tena hoe fihavanana. Zay ny fandrina tompoko satria vitan'ny afrikanina tatsio ve zany ny familana Nelson Mandela sy Frederic de Klerk, vitan'ny Abdoulaye Wade sy Abdou Diouf tany Sénégal eny, vitan'ny Mitt Romney sy Barack Obama. Ahoana tsy ho vitan'ny Andriamatoa Jean-Louis Robinson sy Elie Radjonary Mampianina, ho vitan'ny Andriamatoa Didier Ratsiraka, Zafy Albert, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina koa zany. Hitanay vahoaka malagasy fa dia manana olona mpanao politika azo hiaterana izay ka afaka ifamela.